Tony mazatra moa orin'ny lalao goavana tahaka ireny dia misy hatrany ny resadresaka ifanaovana amin'ny mpanazatra sy ny mpilalao samy nanana ny fahitan'ny lalao ary ny mpitatana sy ny mpilalao an'ireto ekipa roa reto ho an'ny ekipa ny Fosa Junior dia nilaza irady Rasonaivy mpanazatra sy santatra fa vokatry ny fanomanana tsara nataony nazahoany izany Paodro izany somary nanakihana ny mpitsara kosa ny mpanazatra ny ekipa ny AS Adema Johnny Rakotomalala. Eo amin'ny resaka teknika sy anareo tsy dia hitako izay olana fa tsy mbola niteny an'ity hatrizay hoe ny mpitsara zany tsy refesy mandihy dia eo ambony kianja dia hitako hoe misy impact psychologie amin'ny mpilalao. Miala tsiny aminareo mpitsara raha miteny an'izay satria na ny fijeriny anay teto ary sady menasy anay izy mijery hoe anahoana no mety hotoy ho an'ny AS Adema? Ho an'ny AS Adema aloha ekipa mijoro tsara io ekipa tsorava fa rehefa mifarana saison ohatr'izao tsy maintsy manana fanapahan-kevitra ny mpitatana hoe mety mbola ano eo avy ny mpanazatra ohatra somary ampantoniana nefa betsaka ny fahamailona zany satria raha vao ny aingala izy dia hoe na match nul ara dia fa azo le tanjona zany nefa zay ny vao maika mahamafy be an'ilay izy satria ny mpilalao mety atoritory ary hitatsika teo ambony kianja teo fa natoritory zalahy ny 45 minutes voalohany dia tsy maintsy nanova zavatra zay zany tamin'ny fepitaona faharoa. Ohatra matetitetika mitranga ihany zay aty amin'ny faraparany dia tena tafiditra zay nareo na tena antony da be dia be ny antony anisan'ny voalohany na tiatsika na tsy tiatsika ny avizanana satria efa faraparany koa le compétition dia na zany na tsy zany eo koa le enjeu koa zany ohatrany hoe efa akaiky le tanjona dia ohatra somary endradraendratra ihany rahandray ny mpilalao fa sadiny fa mbola mpilalao mbola tanora kely daholo mantsy ireo ankizy ireo. Ho any Afrika indray ny Fosa anahoana ny fanomanana izay teo amin'ny fiodinana fahatelo niraraka tamin'ny 17 sy 20 inona mitokony anareo amin'ny mpakafy baolina kitra tsy raraka premier tour ve? Mazava ho azy io ohatra nefa azo lazaina hoe vain'ny baolina kitra eto an-tanàna io zany hoe sahirana foana zay solotenantsika eto Madagasikara mandingana io dingana anankiray any Afrika io zany ny Fosa mazava ho azy fa miezaka ny manao tsara foana zany makany amin'ny tsaratsara kokoa foana zany mitanjonao amin'ny Fosa Junior dia mazava ho azy hiezaka koa zany ny ankizy anao izay tratra amin'ny fanomanana indrindrindrindra satria ao amin'ny fanomanana daholo fototry zavatra rehetrarehetra. Amin'ny ankapobeny ihany koa ny lalao afrikanina tsy dia tena mitovy loatra amintsika fa amin'ny rythme sy ny tanjaka sy ahoana fomba hiatrehana an'izay anarenana an'izay izay le teny koa amin'ny fanomanana ao anatin'ny fanomanana daholo le izy fa zao zany aloha fahitako azy mila repos kely na ny vatana na ny sain'ny mpilalao afahana miatrika an'izay fanomanana zay satria tsy maintsy Afrika indray zany resahana fa tsy eto an-tanàna intsony. Tsy mbola misy amin'ny vio koa ny fanomanana tena amin'ny ekipa avy any ivelany afrikanina aty amin'ny Océan Indien zany le fanomanana mbola tsisy zany fanamafisana mbola tsisy fa zao aloha zany vity ty dia atrehana ny ana mbola manao fety salady hitony toy manoloana ny lalao teo zany zay zany iny lesoko kely aminay miandry afatesan'ny olona vao manao effort amin'izay dia lasa manao double effort dia nefa ny double effort iny mety ingamba mety lasa ton fort nay fa lasa ton faible ho an'ny Adema indray dia inona rarotinay dia zay ny OKCB moa dia iny vokatra. Andeha ho any Afrika indray ny Fosa santatra mety anahoana ny hoe fanomanana sy ny tokony menareo an'ny vahoaka malagasy mba ialana an'le teny makarary fo hoe premier tour de vite. Iny moa zany ny ialana amin'iny dia fiazahana ny tsirairay ka zay dia amin'ny toky fa anao an'izay efa vitanay tamin'ny farany teo mantsy zay fa 3e tour vao nitsana fa hiezaka no lasa lavitra foana
fiainana molona anjamiakatra dia tsy maintsy mezaka ny lasa lavitra foana.